Atolotra anareo indray izao ilay tantara mitondra lohateny hoe Baraingo. Ho velomin'ny naina, solofo, ery, dody, saondra, simonety, dianitra ary aina. tena ohatran'ny marary be indraiky ny kibo koromika e. Le aretina mpanjoanao iny ve no miverina? Tsy mahazo aina mihitsy avy nahandro vary teo dia ohatrany tsy mahazo aina mihitsy raha tsy midaboka kely indray aloha. Dia ahoana indray izany? Tena enjana be ny raha miverina iny se. Ka tsy hitako. Eritrereto hoe fa ohatrina vola lalantsika tamin'ny nanaovana opération anao efa nile vonina izy talohan'izay. Dia sanatria ve? Ianao ve tsy mba mahita hevitra mihitsy? Eny raha ny fahalalany operan-tanako aloha efa nanao izay azoko natao taminao e. Marina hoe vadiko ianao tiako ny hanasitrana anao nefa tsy maintsy mivoaka ivelany tsika. Tsy vitako intsony le izy. Tena ohatrany tsy mahatokololo mihitsy izy ity romika. Ina nefa nataontsika izany e? Ka sao dia tokony hiverina anao eko indray na ohatr'izany? Sanatona dokotera lehibe dia izy indray no tena aleo mihitsy izay ohatra milalao aretina be loatra tsika ka. Nefa nge ny olona amin'ilay izy dia izao e. Vola be tsy toko tsy foroana ny lany amin'izany. Dia tsy dinio ange e. Mety ampialatanantsika hitanao ihany amin'izao. Marina fa misy anefa tsy ahavita ny karakarana anao izany raha ireo vola ohatranao ireo. Ka tsy maintsy mandeha amin'izay ariko sa tianao faty izany? Izany nge tsy mieritreritra hoe fitiavako anao faty izany nahoana fa vaky ny saiko antsika tsy afaka tsy ampy izany eto ampialatanantsika nefa tiako ny hasitrana anao e. Nananao fanasitranana izany. Ka tsy aloha tsika ary manantona ilay dokotera lehibe anareo ahitana izay tokony atao aiza ny alalana ao na zavatra kely fotsiny io dia afaka. Fa ary izy nefa marary manao ahoana indray e? Ohatran'ny reny ihanyko. Marary be mihitsy saika tsy afaka tonga teto am-pandrinana eto eo e. Omany ary izay azo omaninao aloha dia ndaontsika tolakandro nefa sao dia mbola sahirana mandray olona ilay zalahy iny. Oay, saika diniko, ay ary misy marary ny fanao randevo amiko raha rifa. Izay indray ny ianao dia ahoana izany? Fa nga tsy andrinao intsony loatra ka mara-pitso maraintsika mandeha. Tsy maninona ariko afaka anao inona. Eny efa tsika hiantso azy ihany rehefa avy eo dia dia mba teneno izy mba première heure mihitsy fa tena sao dia sanatria ka. Sahako ny atao trano indray ve no sanatria tsy ho jereny e. Tena saika tsy azo indray ianao dokotera. Fa ahoana? Izaho koa ne mieritreritra hoe nareo dokotera tony fe dia harary. Ka mitantara-be ary tsy mahay manasitrana ny tena mba tsy maintsy mitady tantara-be hafa izy hamonjy azoko. Ka manaona madama? Dia izao ihany ity dokotera verina indray ilay aretina fa ngatsy loza. Fa ahoana? Naharary indray nge izaho e. Izany? Dia nentinao andolo ve aloha ilay karine misy ny efa tia ka tia mihitsy ny valiny koa rehefa tia. Taty ary e. Sisa dinao ny entranao ny andraso hoe eo taty eo ilay koa tia. So dia tokony hovana dokotera ilay fanafody. Misy mampieritreritra kely ity ry dokotera mika. Fa ahoana izay dokotera? Ndao kely hoe tsika isanao no andraso vetivety madama. Vetivety zay ry tsy maninona. Tena manary mika. Kansera no manjohan'ny vatanareo. Tena marina e. Tsy tiako tenenina eo masony le izy. Ka ianao ny dokotera efa miprometa amiko fa tsy maintsy ho sitrana izy rehefa opération farany teo iny. Zao azy zany vao tena mahita fa kansera hitanao jereo.
ka le taratasy taloha nge hoe kisy tamanjoana azy mbola tier list etanao izy re ka zavatra mety misehony izy zany mety possible zany so dia eritreritra ao ihany zany dia ahoana ary zany hevitra sy amin'izany raha vao resaka ohatran'izao aloha zany dia tsy maintsy hoe evacuena any an-dafona tsisy moyen hafa-tsy zay ny amin'io zao matsy ny tena olana hitanao ihany a ny ety manana koa mbola somary sahirakirana izay amin'izao ny azoko anampiananareo angah dia ny manoro ny lalana aingana azona fanampiana any amin'ny fanjakana eny ny hopitalytsika afaka manampy anareo ihany a fa saingy voafetra ny azony atao e izy ty mantsy ny tena ratsy amin'io cancer ao amin'ny utérus io a mamono vetivety izy io azonao fa zany hoe rehefa voaraka tsara kosa nefa ny traitement a dia mba misy ihany ny fanantenana dia zay e resatra izao sy ampahirezy moramoreny ihany izy aloha fa aza raha ohatra mantsy vomoraly ambonin'ny fotoana izy alohan'ny fotoana dia atahorana be dia be mihitsy ny fahasalamana misy hevitra anankiray vao tonga ato-dohako aty dokotera ohatra hoe afrina nefa ny tokony ahafahana mikaroka vola kely aloha mba hoentina evacuena azy any velan'izay e farafatarany aloha eo amin'ny tapabolana io e zany a hitanao fa tsy maintsy mitady fotoana kely etsehana zany fa tsy amina million maro angeritra nefa tsy hoe farafakeliny aloha tsy maintsy hoe any amin'ny 40 à 50 io ny ilainareo e eny e iny moa ve ny vola ao amboniny ny ainy ny aina sarobidy dia tsy maintsy miezaka dokotera no zay asitrana ao zay mety fa vonjeny ty fa dia matokony fiarah-miasantsika tsy amin'izay tsika niara-niasa foana dia mino raha ohatra misy ny olana dia aza misalasala manantona ihany fa afaka manampy anareo amin'ny hevitra rehetrarehetra ary tsy hitany dada mihitsy anie zany fahatongavako zany fa ina ty dia mampiasa saina ny dada FCF ao e fa ahoana tony tanondrika be amin'izay jerety dada ohatran'ny valo mainty be zany fa maninona dia tsy hitany zay ve ty olana misy ato ohatran'ity e mbola tsy afainsendray fantatro le olana fa inona ny tena lizy koa nge tsy dia mba resahanareo amiko loatra e ka inona ny vaolana azo nysay atao e segny mbola tsy mikarany resa-bola zany problema atao trano zany satria jerenysy nyreniny zao io a marary firy-tomata izy io a tsy sitrana mihitsy ny zavatra manjoana azy aretina tsy sitram-panafody zany zany hoe le izy a efa retina tany dokotera lehibe fa tsy manana vaolana dokotera lehibe fa hoe any an-dafy mihitsy ny vaolana dia nefa ve dada dia tsy amin'ny asany da maha-dokotera ny dada dia tsy mba nisy azo atao mihitsy zany dia hoe tsy maintsy ao any an-dafy tsy vita tatoerany zany mba tsy maintsy any avelana nefa 4 million moa dokotera Gérard zao 40 million izy ny vao mahavitany io farafahakely minimum zany mbola mitady vola ambony noho zay zany a akoatran'izay ny déplacement mandroso ny very na iza ny asantsika mianakavy an'izany zay mahatonga amin'ny teny hoe tsy manana volony amin'izany se eny e na izany ary loha aza dia tonga dia manary toko fa za mahita hoe maninona raha mba misy ny olona manko zao manao taratasy any amin'ny ohatra hoe ny lehibe any faritra na ohatra zany mba mitady fanampiana amina orinasa efa niteteziko daholo ny vazamototra rehetrarehetra dia efa nindramako izay azo ndramam-bola efa nitadiavana vidiny ny fiara fa zavatra tsy avitan'ninona ny ampa efa ny ary tsy vitan'ny fiara akory ary maninona ary dada raha ohatra ka le tranore andrefantsena no amidy aloha dia tsy maninona io mety misy mahasahala foana io a mahasitrana mba mahatsetsina zay voatsetsinao loko zany tinge ainy ka hitan'se le problema tsy mbola atsika maleo teny io mbola lovanay prêt-à-po io dia tsisy hevitra ny amin'izay resaka izay aloha fa ahoana nefa ny hoe lova nefa tsika mandray ny hofatrano eny akaiky fa tsika mandray ny hofatrano fa amin'ny taona manaraka zao dia vadika ny hafa indray ny mandray ny hofatrano io fa amin'iny taona ny tsahantsika sy amin'izao tsahantsika izao a dia isika mandray ny hofatrano aloha hatreto ary maninona raha mba tenenina ry dada to kosa tsy mety sarotra be ry se zany a ny problème antsika tsy ho problème izy koa mety manana ny olanany
ary raha ohatra ka 5 anadaza ny tompony io trano io mbola tangorona ifandrombakaro lova ao zavatra kely ko no raisiny ao ka ny tiako tenenina ny dada hoe tsy hoe le resaka trano tsony zany fa mba angalana fanampiana aloha dia zareo hoe dia tsy mba anina mba fanampipiana eo le izy aloha sitranaina mba hoe na le 40 millions fotsiny ara aloha efa nisy fotoana ny resaka tamin'ny zareo ihany fa tsy haiko na hodiny tsy fantatra le izy na tena tsy manana izy fa tena nivingivy izy tsy afaka manampy satria manana olana akory zareo amin'izao ary mama moa zany zao a izy nga izy latra tenenina fa nikirina andeha ny asany ihany na dia efa marary azy tokony mba nateriny dada kosa izy zaniko aiza no naterako azy isan'andro fa niasa kongy ato amin'le mandray olona tsy araka fa nga moa izy tena tsy afaka mitondra tomobile mihitsy tsy mbola afaka izy fa dia mandeha amin'izao nefa le mandeha tongotra koa sarotsarotra ary amin'ny firy izy no mirava amin'ny 5 izy zao no mirava alao ary izy tsy anaiko e androany tandremy tsara ny fiara ary sao dia atovotra ny siany indray sy aza matahotra dady efa vonona ve nareo vonina hoana moa zay ry ka ny amin'le diana hitondra ny madamanareo ko ay tokoa moa ka madama range efa sitrany efa sitrana hoa madama hitako sy nyresadresaka tsony nareo efa herinandro mahery zay ka le fotoana menao rehefa dila efa foviana le hoe tapabolana ka zany eto gagy manontany tena mihitsy aho hoe tsy andeha indray ary very zareo reny sa ahoana fa ahoana inona natao taminy tsy haiko aloha fa netin'le zanako tany avelan'ny tany izy hoe sitranony tsy fantatro zay nitondrany azy fa netiny tany dia izy sitrana dia mba nentina tany mpimazy tany sitrana kely 2 andro sy 3 andro io tsy kilalao any ty resaky tiry mika efa tena tapabolana zay tsy nihetsika ntsony le izy ka fa raha fahafantarako azy ohatrany hoe fivavahana no nitondrany azy za moa tsy dia nihitra lala fa rehefa sitrana fotsiny vadiko dia efa faly ako zany ka inona tokoa moa ny tadiavina tsy fanasitranana ve fa za aloha tsy tena sura tsy haiko na mahasientifika ana hoana fa hoeto makaty ihany izy aloha atao analizy mba amin'izay milamina ny saina na tsy atao analizy io dokotera efa hitako mba afaka kokoa no misy zavatra voamarina zay ny tsara ka ianao tsy mahita ny zavatra ataonao dia moramoranao miteny fa voamarainy zay dia efa mandeha miaraka manao sport kely voamaraina fa za raha hoa tsy maraka azy miazakazaka ohatran'reny izy nefa ve izy tsy nanao an'izany taloha tsy mba manao an'izany sport zany izy taloha fa tatoato zay izy tena fo voamaraina tiako tenenina hoe tsy vitany ve zany taloha le miazakazaka maraina sy manao ihany izy fa vetivety kely dia sepitra fa zao izy hitako hoe tena efa mialamy mihitsy le aretina fa tsy mahafaty atoko atsika ny manao analizy indre mandeha eny fa raha mainsisy tenao azotsika atao zany ka raha pitso ihany izy dia hoeto makaty aloha dia ho tsika mahita ny fahamarinan'le izy marina mila mame voninahitra ny Jehovah tsika fa fanasitranana vaminy io nanjoanao io tena marina mihitsy zany tena za zao efa fotoana maritra mihitsy zay nandeha feriko tato trano tato zay fa androany any zao dia tsy eto tsony fa tsy maintsy hoetiko nareo hoentina hoaiza moa zay ry dada sabatan'i Jehovah androany andro masina ndao tsika andeha dia tsy maintsy mandeha ve zany efa teneniko aminareo zany zany loha mpianakaviana dia tsy maintsy hoe Kristy lohany lahy dia lahy ny lohany vavy mila manaraka any akohonako raha mbola vady aman-janako dia tsy maintsy manaraka satria izay ny lalàna ny aloha tena alako mihitsy ty resaka sabatasabata andady ty tena marina isan'andro zaoko zany foana tena malilo mihitsy ny sofiko mety foana io ry dada nalatsinay ny talata larobila misy zomasa botsy lahady mba fantatry se ve hoe Jehovah nitsiratsiranse amin'izany fomba fiteniny se zany tsy maniratsira zany ary dada sabata masina ny Jehovah nitsiratsiranse ka za aloha mahafantatra hoe ny andro rehetra masina ny zavatra fantako fotsiny dia izao angambany tena mila delivrance mila roana fa misy devoly tena misy devoly 2 mihitsy ao anatin'ny solohan sesiny sainse ao ary manajamba masom-panansety sy ahitany se ny voninahitry Jehovah
koa de mba any amin'ny dada ary ty de voloromby volo ty fa tsy aty amiko tena hitako hoe tsisy mihitsy de sansevy no miteny an'izany hoe tsisy devoly se nefa zao nitotra seho se eto masoko eto tsy vitany eto masoko fa eto masony Jehova mihitsy anaovany se toetra tsy mendrika mitebasy mifona kinary ny fonako miteny ratsy any Jehova se zany teneniny se zany za olona vosy Jehova indray lazainy se fa misy devoly ono dada de le andro azoma zany inona fivavahan-diso ny alady fivavahan-diso ny alatsinainy efa hoe diso de diso e sao de batata mihitsy misy devoly rehefa ty sabata de tsy izy risetya inona mampivanitika ny seho e za nge tsy mivazivazy e tsy zazakely mitovy amin'ny se akory fa resaka sery eny resako amin'ny se eto ka za koa ny dada matotra be mihitsy le hoe sabata ihany ny andro masina notra mampime be hoe inona daolo zany ny andro maloto daolo amin'ny anarany Jehova miala ny devoly satana tandrebirebiny sainjana aho le nareo mianaka koa to mifanditra foana isaky ny miona fa tsy andriamanitra ve tsy ray ihany e Jehova ray ihany fa samy manana fomba fihevitra fa ny fomba fihevitra ny de fotom-pisainana satana mihitsiny tsy aloha tsy mivavaka raha ohatra zao aiza nisy ray aman-dreny n'olotra vatony zanany nefa mofo no angatahany okzay dadary okzay aloha fa nga ianao tsy mainka andeha hivavaka indray e ka miandranareo mihitsy ny aka ka zany efa vita e ary le ty nga mama iaraka aminazy andehako manahirana vatoko fatatiavin'ny laijaniny eo de fa zay za mama fa tsy mihinana ny fihinana intsony mama raha vao makany manginy lahy tonga ty aminao a mikasika an'le programme atsika amin'ny voalohambolana io efa akaiky mantsy le sabata voalohambolana de saika ho aty hoe amboatra le programme atsika atao ampiasana satria tsika zao tsy maintsy présent daholo amin'ny fotoana io de iza nisy zao ny ataotsika e tsy miasa mihitsy tsika amin'io tonga de tsisy miasa tsika tsika roalahy dokotera Germain de dokotera Simone de dokotera Fabrice izy telo mianadano aloha andimbiny toerantsika eto aloha amin'io sabata io nefa nge Fabrice ohatrany resy latrany amintsika ihany de karaha resy lahatra izy de efa atomina koa e mandeha izy zany tsika mila mitady olona maromaro mihitsy Simone sy Germain zany no permanence eto e zay zany ny andaminantsika azy mazava iny tiany raharaha io de fa lamina eo fa za ilazan'le programme fotsiny e arono a amin'le batisa manaona koa aona koa ny andaminana an'izay sa tonga de ka le batisa mbola orinana le voalohambolana de afaka manamboatra programme anatsandre tsika se fa le voalohambolana zao mantsy nefa akaiky sabata mantsy zao efa sabata firitokoa moa zany sisy za koa variana amin'ny asa eto de tsy mahakontokontsony vo vita ty sabata ray ty de tonga de efa voalohambolana sabata tsika marina zany fa izao ry Gérard efa tokony efa ivoaka ao a le zanak'isoako ao se ohatra ny commande de ahoana sao de tara marina réservé ao anankiroa ao a betsaka ngely eo misy 20 zao zanak'isoako ao eny efa roa ihany ilaiko e ka efa nisy nanao programme mantsy ny akazy ao ka sao de santriny fa médecine tsika rehefa aveo nahoana le kisony tsy namena eny anankiroa ihany ka roa efa misaranono gasa mbola minono efa misaranonoko zany efa lazaiko zany hoe efa avoaka raha kelikeliko tsy araka mantsy le samy fa be deaibe le ao de mameno trano fotsiny ao koa e way marina ka iny trano tokony homanina kasi nanao trano commande zay ndray andro de ozy tsy mivadika amin'iny aka horaisiko le izy fa soa ihany se nampiomana de aleo aloha karakaraina ny tranony fa saika horaisina ny zanak'isoa nefa tsisy trano raisana azy misy reniny zay koa efa atitratotra ihany sao de mahita hôtely sy afaka mandray le izy aloha mba fiaraha miasa raha ohatra ka ny hôtely eny be deaibe le nampavinareo ohatra nivarotra hôtely mantsy de zay no mahatonga i Brigitte de alefaka ny sosikevitra fa sao de mamaso azy le kisoako ao efa antitra be nga efa fotoana efa tokony andehanany any satria efa atitratotra eny le kisoako efa firy zay efa lojafy angambany keo ko maninona raha de mpivarokena ny alainy maka mpivarokena fotsiny de ataony fifanarahana ihany se le irasana zay an-tananao ohatrany tsy mety amintsika fa aloha nefa fotsiny ihany izy de zay anaovany velona ianao ve amono azy eo amin'ny tanànanao fa mety velona tao lanja velona aloha fa tapaka ny hevitra fa zay nao atao hoe le anankiroa anao a roa ihany atao filasy vavy
lasy vavy Lasy firy moa vavy. la ao de firy eny e misy an'izay aho ka tsy maninona azo mena tsara mihitsy zay hatram'izay nandehana ny mama niaraka tamin'ny dada zay io dia tonatsikaritra tato ato ohatrany mematsatso izany foana ny lokatsika mahatsatso ahoana ianao ty mpeso tahiry adana lasa ronanana sengivy dia enomby matetitetika izany efa nyteny amin'ny mama fa tsy mety aminao nge enomby lava io mampisy de volo koa ve tsy hoe mampisy de volo fa mampiakatra tension ay very fa mbola resaka ilay fivavahana ihany araniko ka resaka fivavahana ihany ty resahany tiako hatramin'ny nandehana ny mama niaraka tamin'ny dadatany amin'io sabata io zao dia niova ny loka lasa zany foana ny lokatsika lasa ohatrany tsy tia trondro zany nareo fa maninona ka reny ange ho ny biby maloto e izany teny amin'ny mamana zany zany le andehanana ihaniko le zay sy dada fa maly farany iny angamba zao no nihinana kotleta tsika dia zay tapitra tsy hisenako soniditra tsony tato ka mahavery any amin'ny afobera mihinana ny reniko dia ahoana nefitsika miopy ka ngatsika mihinana amin'izay ngery mama tamin'iny dada tsy nihinana le hena fa ino ty izy le saosy nalahiny daholo tsy mitovy ihany ve zany ko mety le hena mihitsy tsy mety ange fa tsy azonao mihitsy le izy ry tahiry za koa moa tsy de mahay loatra n'le resaka dia tsy hitako izay hanazavana azy aminao fa rehefa tsy mety moa dia tsy mety e sohatra ny mahamenatra ihany zany ry mama tika miopikosoa nefa tsy mihinana henakisoa ary fanampin'izany dia tsika mihitsy ne zany mampinana maloto olona mivarotra le kisoa any ivelany ihany tsy zany ve ny tena fahotana ry mama mahavery any amin'ny afo be sy to za indray ny divanao hevitra fa sao dia verinao va dadanao ary ahy tsy hoe miadevitra amin'ny mama ohatrany tsy haiko ohatrany tsy mahazoina zany zay ngamba ny tena mama ka efa hoe tsy fantatro mihitsy momba n'izany fa mba hoentin'ny vavakany aho dia mandeha dia izay teneniny ihany dia mba harahako andao miaraka amiko mama sady ny any aminay ry mama tena hitako hoe marina satria rehefa tsy vita mibatisa amin'ny fanahy masina nge ny olona dia tsy miditra ny fanjakany lanitra ary raha fa tsy miteny aviteny tsy fantatra dia efa tsy izy ka dada zao tsy mahafantatra n'izany akory ka naza koa ary ngama fantatra fa inona izany zao ka hatramin'ny andro ny pentekosta ngery mama dia ny fanahy masina no men'andriamanitra dia miteny aviteny tsy fantatra daholo ny olona izay ho any an-danitra dia narana ve zany tonga amin'ny mama dia vavahana mama dia miteny aviteny tsy fantatra tsy avela mama raha tsy miteny aviteny tsy fantatra dia ozy ianao ry tahiry teo hoe tsy tonga any an-danitra raha tsy manao an'izany ye dia very zany izay makany amin'ny fiangonany dada ka lizy raha vao tsy miteny aviteny tsy fantatra mihitsy raha vao tsy vita batisa amin'ny fanahy masina dia efa tsy izy ka any zao tsy isy resaka an'iza mihitsy fa androandray vao maheno an'izany aminaoko tsy izy ny any dia batisa makaiza zany batisa amin'ny fanahy masina ka lizy zany izay mihitsy zany lizy milatsaka amin'ny fanahy masina dia atao batisa tsy mazava amiko mihitsy zany ry tahiry andao iaraka amiko mama milady dia sady ny anay aloha tsisy hoe sabotsy ihany fa lady aloha zany ny tena izy dia ary sakafo manao aona zay tsy mifadifady zany ry mama voalavo ihany ny tsoaninay raha te hinana moa zay tsy maninona fa roviana moa nareo no vavaka aladiko toko afaka mama sady mandeha mama aloha sabotsy makany amin'ny papa dia ny aladitsika mianaka miaraka anao fa hitako hoe arakaraka ny programako raha tsy dia betsaka ny zavatra ataoko dia miaraka aminao ampiko mama amin'ny programa fa andao iaraka amiko eny ary misy vaovao mafaly ry dada so mama inona indray ty vaovao entin'ny siatra any sady nahita totody tena ny tena nahita asa tsara be dada voaray ny asa zany zay ny tena marina aiza ianao ny asa ary amin'le orinasa vaovao zay sosiete vao misokatra amin'izay tena tonga dia tsara plasy mihitsy ahoana ny mahatonga sy teny eo voaraisy nefa le orinasa ary mbola voisokatra ka efa nampiantso izy ka
efa nampiantso izy efa napitra diamante tany se zany tsara kosa zany ny zany se vao iasa zay vao iasa sady le izy tsara karama ohatrinona karama zany vao manomboka aloha zany de 1,250,000 sakin'inona zany ry tahiry isam-bolana ry mama aiza kosa e ohatra sady se manamanana diplôma tsaratsara toerana angamba ao ka le izy le zavatra nianarako mihitsy no ilay le orinasa de zay ny tena avantage le izy de raina jehova mahafinaritra de le izy orinasa mpanao zava-pisotro malagasy vao isokatra moa ny anarany hoe Sozuma de mety roviny zany no misokatra alokaloko tsy manapaka ny teninao mpamokatra inona hoe mpanao zava-pisotro malagasy zava-pisotro ohatrany ahoana moa zany be de be ka rehefa zavatra azo sotrona e misy alcool sa tsy misy zay ny tiako hoantanina le izy tena mifangaro misy de misy tsy misy sody anaonao foana ka le izy adabo ihany zany fa tsika tsy miditra am'izany fa hoana ry dada tsy azo afangaro asa oatra zany ny fanamponan'i Jehovah sia oromika ianao ve adala e zany reo nadala aminao aiza izy nahita karamako oatra zany etereto hoe zava-pisotro misy alcool ny lalaovinao ao tsy ananao avy tsara mihitsy io zanakao io raha zao foana ny ataonao de romika ho lasa mpimamilava isan'andro ny zanakao ananao avy tsara izy raha mamilava isan'andro miditra ato trano izany teny zany zany le orinasa manao an'izany fa za tsy misotro e tena tsoroko am'se reny natao hoe mikirakira ny rarakiviny devolo sotronin'ny olona rarakiviny devoly zany zavatra olo alaovin'ny tanany se zany fa mba mieritrerita sy misaina fa nareo ve de tsy manandresaka afa-tsy zao devoly zao isaky miteny tsy isy zavatra ho ataony zanakao mihitsy fa zay miditra rehetra devoly daholo fa valony Jehovah nge ny devoly ka eran'ny tandrang ty misy devoly daholo e ka izay maheran-tany azay no androahana azy ala teto amin'ity tanitsika ty ka de inona zany no ataony ianao inona ka izy tsy mahazo manao an'izay tahiry ny azay tsotra inao koa ve ny nataony inona tany nanaikinaiky azy tany namelanao mandra-pahafatiny zany izy ry tahiry e ka le izy lo za aloha tsy mihaino an'izany teny dady zany tsy hoe sanatria manao tsinotsinona anao raiko nahitako masoandro fa azo efa vita rehefa vita ny sone efa vita ny contrat rehetrarehetra amiko korsea na andraisako volamina miliary ary rehefa tsy sitrapony Jehovah de tsy manao ka niony zay nge nefa teneniko aminareo fivavahany ty sy nivavahanareo tsy mahakolokolo ny fiainam-pananareo mihitsy zada zao miresaka hoe zahako fitaovan'ny devoly za ho aty tsy misotro ina moa mahasamy hafan'izany sy le tsika miopoko so nefa nareo tsy mihinana zay mihitsy zany resaka kosoa zany loha janony ihany ka mariny zaniko zao fotsiny any teneniko ansery tahiry mba mailose legiona sy ny fitambaran'ny satana mihitsy no mandrebireby ny sainse hiditra am'izany zavatra ho ataony se zany nareo ve manompo an'andriamana sa tsy manompo an' Jehovah sainso dinio fotsiny tsy adevitra be ka za tsy resy lahatra amin'isay kirakiranyzany rarakiviny devoly zany tsorokony zary mika resy lahatra fa ianao zany hatrany oviana indray no mivavaka tany amin'io fa elako ianao nge efa nanao fanekeny efa saika ho atao batisa ary ianao ka efa fantatro ny fahamarinana zao ry mika za de miteny aminao fa mbola tsy vao tsy fantatro kory ny abidin'ny fotoanan'izay nitondrako taminao tany de miova hevitra sady ianao ianao nge efa nankinao fanekena tamin'ny Jehovah Andriamanitra fa ho very ianao fa ny devoly mitindray no mifindra tao aminao tao devoly njanakao no nandrebireby anao maka leo be miresaka aminao ka ny tenin'Andriamanitra koa milaza fa manekeny vadinareo nareo vehivavy nareo nge zany tsy manaiky anah mihitsy ka maninona ary nareo tsy manao batisa amin'ny fanahy masina ary ahoana koa nareo ty monimonina be isaky ny amin'ny ala tsisy atoriny ty raha vao tsy manao andreny ranga de very zao raha ngano teniko aminareo tena tsy maintsy manaraka anareo atao trano ato na ino ataonareo de tsy maintsy taritoko nareo tsy milamina mihitsy ny fiainantsika raha tsy manaraka anareo manaraka ny Jehovah Andriamanitra ivavahako mba tsy ho any amin'ny fivavahan-disonareo antsony fanontaniana zavaliana dada ka moa Andriamanitra mpanao forcé be ohatr' zany tony tena boakely raha tsy anatra mafy loha mihitsy manana olana indray ary zoky a inona indray ny mifary toko de manahirany fa ahoana voaroaka tamin'ny asa nge Jony inona ty teny indriry fara zano a fananinona io zao no tena mampivadika loko andehanako aty amin'izay
dia ahoana izany dia ahoana inona ny velomanareo rehefa vita ny mariazinareo ka ny velomana aza eo ihany fa tia mariazy efa kaiky dia kaiky ty fa nga mbola be tabery tony ny zavatra tsy vita andriamanitro fa sevy ahoana fa nareo koa ndraka izy dia mianahana tsy azoko mihitsy ka iza moa no nanampohan'izao dia ahoana izany efa fantatry data ve izao izany mbola tsy fantany farafantangamba dia asa mihitsy ny azo ty fara tena misy toetra mihitsy ka io zao ny talaoketo hoe ahoana inona no hevitra ka inona ny hevitra ko amin'izaniko zavatra efa simba zaniko ajanono ny mariazy aizakory seha andolo hifandinika itsika ka inona le diniany ka le vola mihitsy anie izany tsy misy sa inona ny vola aloha tsy hoe tsy misy fa misy kely ihany dia inona sinona zao mbola tsy vita ny akanjo mariazy andriamanitra mbola ohatrinona ny zany peratra andrekaka ny anao ofatrano ka izy menakavy mihitsy anie zany ry fara tsy mbola misy zavatra milamina mihitsy izany misy zao dia mivary ny loka inona ny dikan'izany ka manina raha emotra le emotra aloha ry se ohatra ny tsy tiako tsony ka tsy hitako zaniko dia inona zao ny hevitra hitanareo inareo roa ve zao mba efa niresaka efa niresaka ho azy zay fa tena laha ny aiky mihitsy zay hoe ahoany ty zay nkeny na tonga andeha aty am'se fa inona koa ty nahazo an'le joni andri ka tsy fidiny ho azy angery se tsy fidiny inona sao dia mba tsy anjaranareo roa ny vady andray kosa amiko ry fara efa fambara ratsy izany tsisy tokantrano vanina amin'izany mihitsy fa zao dia nio tsara dia mandray sy ndry fanapahan-kevitra ormika mipetrahinao iresahako zavatra fa inona indray e kay ty masoko ty tena tapina hatramin'izay tapina tena jambenanareo sy tahiry ny masoko ilaza loza indray le raha matoty tsy azonao mihitsy le resaka fahenoy zao vao tena fantatro ny fahamarinana ara-baiboly ry mika momba ninona e momba ny fiainana rehetrarehetra ara-panahy fa iza indray no namahana anao tany enolo kay tena tsy izy rangaty ireny le vehivavy mipataloha reny le manao boribory-tanana na manao zipo fohifohy mampiseho an'iny ranjo ambany iny tsy izy daholo tia miravadravaka lokomeny verni ny kavona ny kole tena za aloha tena nanapa-kevitra fa raha rivo anao tena nokana fotoana mihitsy raha vao malalaka eto angoniko tsirairay any am'pobelina dorako ohatrany tsy teo fampianaran'izandray ary nale anareo tany izany ny tena marina ka diso hevitra mihitsy ianao kay tsy azonao ny kristianina ane rangaty tsy maintsy miaina amin'ny fahamasinana fa mifanaovana lokomena sy ny fanaovana pataloha tsy fahamasinana mizesta ve dia fahamasinana aminao style ivelany dolo nge reny rehetrarehetra reny eny e izay tsy raharahako fa reo dolo zazonao ariana dia ianao fantatra hoe sakadiniko vavy fa maivandro enolo io tele io eny tena mampiditra devoly amin'ny olona dia tsy maintsy pitehana riana koa io ko maninona raha ariana dolo mifananana ato trano fa tsy asiana tsonona da minga nasotro anankiray ary inona ny idirany sotro amin'izany fa ianao koa ny ohatra ny mila vaniny ko lazainao tsy masina aby fitaovana rehetra eran'ny trano oko ny telery mika nresahako amin'izany azafady ary io daholo izay manandrifanao rehetrarehetra fa za mila mijery tele inona masana fanteresin'ny radio ko tsy ho potehana koa ny radio virany dia tsisy nirina ntsony atao ny trano radio nge misy anina ara-pilazantsara sy io raha matoty rehefa zavatra tretretra hoe atao trano rehefa zay ny eritreritra ao mety hitondra fahotana ao anao daholo io raha tsy mitandriny ianao tsy ianao mibakeo ny tele sy ny radio fa ianao mila mibakeo an'ireny ormika fanontaniana tokana ny apetrako aminao ianao miziriziry amin'ny hevitra io ianao ve te ho any an-danitra za ndray ve anao antaninao an'izany aza manontany aty raha resaka izany ka very rangatinareo ianao tokony ampianarina ndray ve anao ampianatra eto e za nge nampianatra anao vavaka e nareo raha vao tsy miala amin'io fiangonana misy ianao io tsy maintsy very ohatra nareo miseho milainareo tambola tsy nivadytsika toko olona tsy naninina teriny tsopony zay nampianatranareo ny abidia ny fivavahana ko ianao indray hatra hoe ny dingindrambo ampianatra
tena ohatry ny tsiray lalana mihitsy mahay vanto ianao vokisan'ny olona ty fampianarana ity dia makany dia androany ianao ary dia raha mpitsondrenao aizy ko raha ny sisansan koa aoriana hoe tsy azo hoanina ny vary fa mahavery dia iza ny tany alehanao dia tsy hoaniko raha mahavery zay mahatonga any an-danitra anie izao ny tanjony ohatranao tsy mihinan-kisoa ihany io so dia mila rano mafana andrononareo reto e aza dia misahirana reranoatra afaka anaovana anie zavatra lavitra ny lalana nandehananareoko zay efa zatra eny ambany vohatra eny mandro amin'izaoko aloha izao aloha ipetrapetraka fa raha viva nga iteoka ay fa ahoana moa izany ny programanareo ty fa za manko mbola mainka andeha hamonjy fotoam-bavaka io fa nga izy menaka tsy ao ka ry zareo koa nefa lasa nandeha namonjy ny fiangonana ihany daholo e mba lalina koa tianareo ray trano nefa samy manana ny fiangonana idirana ka tsy hitako izay hanazavana azy aminao sarotra beko raha za nareo dia miverina ny fiangonanrazana efa nahazatra hatramin'izay ka nenay izao iradezy vao nitokananao mpiandry ka ny tsy azonareo ne raha zoely dia izao e misy ny fiangonana mahatonga any an-danitra fa misy ny fiangonana mahavery any amin'ny afo be fa ngamo Andriamanitra tsy ray ihany Andriamanitra raha ihany fa misy anie fiangonana tsy tena Andriamanitra ny vavahany fa ahoana koa izay mahavoantony mivavaka amin'ny sekta tonga tena tsy azoko mihitsiny Andriamanitra lazainy ray ihany nefa ny misy tsy mahavonjy ny misy tsy mahavonjy fa maninona raha miverina reo sarotra be zaniko izany zao efa vita batisa tany amin'le fiangonana misy tsy ataoko mason'olona vita batisa tany amin'ny fiangonana misy amin'ny mika efa vita batisa tany amin'ny fiangonana misy amin'ny tahiry efa vita batisa any amin'le fiangonana misy anay amin'izao dia ahoana ny verenako any aminareo ka nareo ve efa vita batisa taloha dia ahoana koa nisy an'izany ray ka ohatr'le teo ihany io fa misy koa mibatisa mahavery dia misy mibatisa mahatonga any an-danitra e Andriamanitra tsisy dikany izany re batisa tamin'ny mbola kely reny tena izay no mahavoantony olona tendrenivory be loatra ilay fivavahana reto ka tsy fantatra intsony za aloha dia miteny aminareo any amin'ny fivavahanareo hitandradezy ny tena marina koa zany nahatonga ananao an'ilay izy mba rehefa tsy hovonjy amin'ilay batisa ray dia mety mba mahavonjy ihany ilay anankiray izay no nampifangaroko an'ilay izy adalan'ny olona taloha nanao batisa tamin'ny mbola kely iny ihany ny tena marina za dia miteny aminao amin'izay dia tsy haiko reradezy fa raha nyfamarinana fantatro amin'izao aloha toatra n'le anay amin'izao mihitsy ny tena izy izay mahavoanto sekta tona isaka miresaka aminy dia niazo ihany o ny marina niazo ihany marina izao raha noatra no izy tapao ny hevitra dia andao hiaraka aminay hamonjy isan-taona raha-pitso eny raha misy fotoana dia mety hiaraka aminareo ihany angamba dia ahoana izao re izy arara misaotra ny mpamangy aloha fa toyny koe tsy dia salamy ianao tato ato zao hitany se eto ambony fandriny zaoko fa inona tena manjoanse tena fatigue garcia toto afo loatra ny asa reraka zao malemilemy daholo ny tenako manontolo ohatrany matsikaiky izany satria dokotera natao hitsabo indray ty ro tavely eto aparafarako ka dahona fa ny tena ny olombelona ny olombelona mety marary daholo na iza marina aloha zay fa zay ihany fa nanahoana le kiso velona siany be le zanakiso tany amiko ny anankiray matiko saorina an' jesosy tompony sabata aloha fa velona daholo le anankitelo fa ny ray maty tiana voninahitra ao an' Jehova aloha misy tafita ihany ny sasany na dia hoe misy maty ny ninana azy tao fa za moa dia efa tsy te hikasika ntsony hitovizana zanyko fa avadiko kely ny resaka za raha se tonga ty dia mba misy resahana milamindamina eny aloha kapetraka tsara aloha kasika n'le affectation infandresahana teo amin'ny ray volana teo zay raikitra ihany le izy zany efa niezaka ihany zany mba nanao zay tsy andehanana
kanefa moa zay ny fanendreny lehibe dia tsy maintsy lasa sao dia mano fieritretana an'izany ary mahatonga se tsy dia salama io e tsy haiko tsony aloha fa dia mifangaro aroadaola angami'izany rehetrarehetra izany dia ho an'ny mbovombe ry amin'ny tany tsisy olona ry saky tena tsisy andriamanitra ka moa tsika tsy miteny an'izany dia efa ankinina aminareo indray izany aloha ny asa eto lavitavitra any iny a tena lavitra raha izaho aloha ry sainy sanatriny hoe voatendry any dia tena aleoko tonga dia midemisiona fa maseka esy efa nieritreritra n'izay mihitsy a saky démission fa zany hoe ny tena moa efa fanomezam-pahasoavana mimeny Jesosy tompon'ny sabata izy ity dia eny sady se koa nisany mahavita be tamin'ity asa ity dia tsindro zareo hotohizana trano ngamba zay asany se tsara zay dia efa karakaro eo indray zany ny asa efa hitan'ny se daholo moa fandehan'ny rehetrarehetra eo ama zany zao raha farafatariny raha ivolana eo sisa ny ipetrahako ito dia lasa ohatrany fotoana foy ihany zany vetivety eny e aloha lamitsika eny eto aloha dia mba milamina tsara eto aloha andehanany se io rano io ry azafady aloha mba sotroko kely za directrice saika mba hangataka permission kely fa mba misy zavatra karakaraina zay permission ahoana nefa ny ankizy ane zao atao anatin'ny fanomanana amin'ny fanadinany ka izay mihitsy ny angaviako anao raha mba metiko tsy mety zany ry landy a mba miangafo le directrice fa firy andro enao no any saika eo amin'ny 3 mois eo zany veo permission tsy tokony efa démissionna zany no alainao dia tsy mety ve zany ka neny olona mba hoe 10 andro na ohatr' izany no maka permission fa tsy lava be ohatr' izany dia ariana ho aiza daholo ny ankizy mandritra an'izay telo volana be izay ka afaka mitady remplaçante anie za raha ohatra ka hoe tena problème be fa ho aiza ianao aloha ny tena mariny izany hoe iofana hiditra mpiandra eny amin'ny toby a dia tsy maintsy mila fotoana lavalava ilay fianarana eny fa angatsy mba azo atao amin'ny vakansa zany na amin'ny fotoana manaraka ka ilay fianarana efa manomboka amin'ny herinandroko ka zange tsy manakana izay zavatra tianao atao fa tokony mba hoe hifandamina tsara e dia tsy hitako re izany directrice avy dia aloha mihitsy dia hiala iasa angamba ny raha izaniko dia resaka fivavahana tsy mitondra makaiza zany very lando ny elanao amin'ny asa mba mieritrereta mihitsy aloha vao manao zavatra fivavahana tsy mitondra makaiza hoana moa izany ka tianareo mivavaka amin'ny Jesosy ity ka Jesosy any Andriamanitra e tsy Andriamanitra Jesosy fa mpaminanina laza nanao mission fotsiny nahatongavany tety ambony tany dia rehefa vita izay dia maty eny manaiky an'izany efa maty izy kanefa nitsangana tamin'ny maty ary niakatra any an-danitra mboatra fitoerana ho an'ireo kristianina mpanaradia azy mampalahelo andry ndry izany izao manantena hiakatra any an-danitra kinona moa ny ivavahana fa tsy izany ve fa ndry ve tsy mamaky baiboly e mamaky mihitsy 144,000 ihany miakatra any an-danitra ary efa ela be mihitsy izany izy izany mifeno fa itsika rehetra andova an'ity tany ity maninona hoe izany ho a ko raha te andova ny tany dia andao hiaraka aminay amin'izay ndry afaka manohy ny asandry foana oka mihitsy aloha directrice fa tena aleoko lavitra makany an-danitra toy izay janony eto amin'ity tany ity marina mafy any ny fahoriana entina eto tena marary ary mika tena mifaty any angamandra zao no mitoy dia tena mivaka tokoa ny saiko rse hoe efa fitaona sitrana dia miverina indray le aretina inona mihitsy ary mahatonga an'izany Andriamanitra tena asan'ny devolo indray aman'izany mahita tavevitra ary mika fa tena mifaty marina ka efa natao zay azo natao a jereo reny résultat avy any amin'ny dokotera zay rara reny dia fa nga izy tsy azonao indray
ka efa niantso azy impira zay tsy ahazo mihitsiny izy Oromika, tsy maintsy andeha ho any an-dafy any ne zany tsika. be tsy hitako ry efa olana nefa ny makany koa ange tsy anjazy Enary ty. zay ngamba mety alao hoe sako ianao aloha mba ilanenina indray ahako amin'ny mpanompon'i Jehovah Tsy azoko izany ka. tena marina hevitra mety zay sady ny tompony efa niteny tamiko an'izay ny eritreritra amin'izay mihitsy Alefa sy fahalanenina koa ty e. ao azy mino ianao aminaran'i Jehovah tompony ny andro sabaty miala satana velo jeboba fitoloha izay tady ame ny aretina atao amin'ity vadiko ty aminaran'i Jehovah miala ianao satana matokisanao fa sitrana matokian'i Jehovah ianao fa sitrana Tsy sakako tsony izany marina mafa tena tapitra. manao ny ianao zay Mbola maratra ao piko indray mandeha sa azaka ty ana mafy ka. fakado safitra renao zany manao ahoana izy ato eny io izy io efa eo ampandriny io efa nasiana oxygène tsy mahatsiaro tena izy amin'izao mantsiny zao moa tsisy vahaolana ao antsika moa fa tsy ny amin'Andriamanitra ihany ka aloha zany hivavaka ho azy dia tonga hitondra mbavaka azy zany nareo zao ny ataontenareo eto ho azy aho fa Andriamanitra mahay zavatra rehetra ka izy ange efa nametrana tara nefa niandraika etanay ny fivavahana taminy eny tsy maninona fa sao dia mba zay no asitrana azy ao ary mandrosoa amin'ny anaran'i Jesosy voaka satana tsy manana fahefana amin'ity vehivavy ty intsony any Jesosy vehivavy io amin'ny anaran'i Jesosy voaka satana miala satana amin'ny anaran'i Jesosy na moka demony palivandro eo arasy devolinina ny voky eo raha mbola olona mihina kisovy eny amahoaka devoly eo sy enondry zalahy fotsiny ao an-damosiny zany tsy ho hitantsika eo ve zay devoly ivoaka tena mba tsy azoko mihitsy ry dada fa ahoana nanaovanao azy teo sitrany to efa ela ihany zay no mitondra mbavaka azy sy namoaka devoly teo fa tsy nahita mangirana nefa to ohatra ny vetivety any izy teo iny misy zavatra tsy fantatrareo marina tokoa ary eto zany no tiako anytsinanareo reto malahelo ihany a mahita anareo samy mana ny fiangonanareo ty zay koa aloha miparitadritaka be ny ihany ko ka eo indrindra misy zavatra mahadiso hevitra anareo diso hevitra amin'ny ahoana moa zay ry dada ty fivavahany ty anetsy natao hifandesoana sy hifanenjehany fa fotokevitra tokana ihany neny baiboly Andriamanitra ty an'izao tontolo zao zany hoe tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany zay maty teo amin'ny hazo fijaliana rehefa mino an'izany ny olona anankiray dia tonga zanak'Andriamanitra izy andovan'ny fiainany mandrakizay ny sisa rehetra ne fombafomba fotsiny ihany ka ny angery dada tena fotokevitra ara-baiboly no netiko hatramin'izay eno fotokevitra ara-baiboly ny ianareo fa saingy zavatra anankiray tokana fotsiny ao amin'ny baiboly ny ianareo ny voizina fa tsy izy rehetrarehetra akory ka za mahita fa tsika zao eto io zao io ry dezy ahoana zay ry dada io fara io zao ry razoely nareo rehetrarehetrareo zao samy milaza fa ny fiangonana misy anareo daholo ny marina eny ka marina ange zany ry dady zay nefa ny mahavoanareo zay tsy zay milaza fa ny azy ny marina no zay tokoa ny tena izy fa zay ambarany baiboly ihany ny marina aoko fantatrareo fa nareo zao samy milaza azy mivavaka daholy mifandesiko nareo mifanipakotry ny valalakarony tena tsy izy mihitsy nefa zany mahamenatra n'izany eo masony jentilisa fa ty zany ny any tena tiako azo nareo reo
Aza vao tsara marina ry dada fa za aloha dia tena fanina mihitsy amin'ity resaka fiangonana sy fivavahana ity ka izao ry landany eny dada ngamba zany tsika ho tetehany anaraka azy ndray amin'ny tokom-pivavahana misy aloha azy mika fa aloha izy mba hanazava hitanareo zany vao mihetsika kely ninareo dia izany foana mitenena ry dada zao no izy za mahita fa ianao zao ry landy olona tokony efa tsy niverena niny aretina intsony ianao kanefa niverina taminao indray le aretina satria nahoana misy zavatra tsy mety ao amin'ny fiainam-panahanao tena manaiky an'izany ary tetezinao daholo ty fiangonana rehetrarehetra ity aiza no isy an'izany zavatra tsy mety mihitsy zany fa tokana ihany eneny tokony ho fototra iorenan'ny finoana kristianiny rehefa mino an' jesosy kristy maty teo amin'ny azo fijaliana ianao dia ampy izay avovonjy ianao ny sisa rehetra Jehovah ny anay mika mba mangina ianao ny sisa rehetra araky ny teneniko teo fotokevitra anankiray fotsiny ao anatin'ny baiboly ny ianareo zay ny roitiny kanefa ny tena marina ane zany zavatra zany fombafomba-piangonana fotsiny ihany ary Andriamanitra tsy tian'izany fomba zany zao andro zao nefa andro ny fahasoavana ry reto e ka misaora aloha ianao an'Andriamanitra ry landy fa sitrana somatsara za efa ratsy ihany le teo fa zany hoe isaorako be dehibe aloha Andriamanitra fa matontrangy ny zavatra iny misy zavatra tiana amboarina amin'ity fianakaviantsika ity tian'Andriamanitra tena ho tafatoetra tsara nareo ane mangetaheta hivavaka hitako mihitsy zany nareo taranako reto ary diso lalana kely fotsiny nareo ary ty zany mba tiako tenenina zay mihinana kisoa aza manaratsy ny tsy mihinana ary ny tsy mihinana aza manenjika ny mihinana fa zany aneny ambaran'ny Paoly samy tsisy dikan'ireo na ny mihinana tsy mahazo tombony tsy mihinana tsy mahatiatoka dia inona zany dadanao ataoko mba hovonjena tsotra fotsiny ihany rehefa manana an' Jesosy ianao rehefa afaka tamin'ny fahotana dia efa ampy avovonjy ianao zay dia maharetatra amin'ny farany ry dada dia tsy izy daholo indray zany reny fiangonana rehetra nandehanako ireny za akory tsy milaza hoe tsy izy fa tokana ihany ny lalam-pamonjena rehefa nino an' Jesosy ianao mibebaka tamin'ny fahotanao afaka amin'ny ota ianao dia tonga zanak'Andriamanitra ianao ka aza mivezivezy tsony rery ihanina za ry dada tena napakevitra iova amin'izay dia angamba ry dada mba ho averina tao batisa indray aloha tsy misy an'izany tsy kilalaon-jaza izy ity aza manao an'izany fa hidirana angahano eo indray ty ianao raha tsy ty kilalaon-jaza koa hiverenana impolo keliko atao batisa ihany ty ianao ty tsy mety zany marina reto zany tenen'ny dady zany fa samimba misaina amin'izay baraingo tantara indray miseho nandrenesanao an'ny naina Hery, Dody, Solofo, Saondra, Simonety, Yanitra ary Yaina